fiainam-pirenena etsy-bahoaka ihany no anaitra ny fitondrana be marenina fa tsy ilaina ny fanambarana amin'izay fifidianana aloha olona mila diovina ny tokotany azahoana aloha olona mendrika sy manam-pahendrena fikasana irotsaka fanotelona manonga tena raha irosoanao izany hoy sy teny irandrena somiaiko sabotsy 30 septambra 2020 amby 20 ampifaliana tomboka lasy tongovavy no itidiany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity manatitra ny araba ary manasana ho ampanajana anatraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany vavao mahakasika ny raharam-pirenena avy atrangy no giazany fahifanam-panatanteraka no hitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ireo fifanarana efa nikena ateo anatrany sehatra iraisam-pirenena momba ny faleovantena ny fahefa-pitsarana nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina ho ny taratasy misokatra nalefa ny filoha Ravalomanana Matroka tamin'ny filohan'ny SADC trangy izay melohana tanteraka ary antsoina ny mpitondra hijoro sy laza famarinana amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena ratsika ny fanadihadiana makasika izay nilazy Andry Rajoelina nandritra ny fihaonany tamin'ny filan-kevitra ambony momba ny fitsaranana ny Conseil supérieur de la magistrature ny 9 septambra lasa teo fa mbola tsy nisy fidirana tamin'ny raharaham-pitsarana ary nanamafy fa tsy tokony nisy mihitsy ny fidirana fahifanam-panatanteraka any amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara mifanohitra tanteraka amin'izany ny filazanjany anefa ny zava-misy hoy ny filoha Ravalomanana raha nandefa taratasy mivantana amin'ny tiers personne SADC ny tenany milaza mazava ny 7% amin'ny lalam-panorenana malagasy fa mahaleo teny tsy miankina amin'ny fahifanam-panatanteraka sy ny fahifanam-panao lalàna ny fahifan'ny mpitsara mampiseho anefa ny zava-misy fa ny filan-kevitra ambony momba ny fitsarana izay tokony hiaro sy hiantoka ny fahaleovantena ny mpitsara teo ambany fiahinim-panatanteraka mivantana raha maro no maneho mazava fa misy tokoa ny fidiran'ny fahifanam-panatanteraka amin'ny fitsarana izay mifanohitra mivantana amin'io 7% io isan'izany mahakasika ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo izay ny filoham-pirenena mivantana no nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana ny lasa sy nanondro anaran'olona voaroroy ho navandoza kanefa tsy mbola nisy fanapahan-kevitra ara-pitsarana tsy mijany eo fotsiny fa tao ihany koa ny raharaha fikasana hanonga-panjakana na coup d'état manqué tamin'ny taona 2022 olona 20 no voaheloka tamin'ny sazy entitra taorian'ny fitsarana maizina sy manjavozavo izay voatsikera mafy hatrany ivelany no ny tsy fisiany fahalalana ara-pitsarana sy fanitsakitsahana ny zo fiarovatena ny rovoapanga voatsela ihany koa ny raharaha Boeing 777 mitondra ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny Madagasikara lasa tany Iran miaraka amin'ny fankatoavany aviation civile eo ambany fiahiny fanjakana malagasy mbola tsy nisokatra ny raharaham-pitsarana na dia mety hanohitonana ny fifandraisana iraisam-pirenena azy izany ho ny fanamafisana ampiasaina ho fitaovana ho famotena ara-politika ihany koa ny fitsarana ho ny fanamafisana voalohany amin'izany ny fandrarana sy fisamborana ny mpanohitra amin'ireo hetsika ara-politika sy fihetsiketsehana samihafa izay ambara ho fivoriana tsy ara-dalàna ary mamoaka vaovao diso raha tsy laza fotsiny nandritra ny fifidianana ny taona 2022 faharoa ny fanasaziana sy fanenjehana mpanao gazety tsy miankina no ny famoahana vaovao tsy marina izay verina fa manohitona ny fahalalana amin'ny teny araka ny tatitry ny Reporters sans frontières sy ny komity ho fiarovana ny mpanao gazety fahatelo ny fanaovana tsindry ny mpitsara manamafy izany ny fanambarana sy tatitra avy amin'ny sandikany mpitsara eto Madagasikara izay nilaza ny fisiana tsindry sy fanerena azy ireo misy avy hatrany ny fanasaziana sy famondra-toerana ho an'ireo izay miaro ny fahaleovantenany raha mahazo tombontsoa aingana eko kosa ireo manaraka ny toromarika ny mpitondra ireo rehetra ireo dia manampitrotraka ny tsy fahombiazana sy ny fahalemeny rafitra ara-pitsarana toy ny tsy fampiny mpitsara ny ambanivohitra mampanahy ny zava-misy satria mpitsara iray na roa fotsiny no misahana-ponina ny tapitrisany ka manakana ny fikirakirana ny raharaham-pitsarana itovy-tantana nanamarika ihany koa ny komity momba ny zon'olombelona amin'ny firenena mikambana fa miha-mahery vaika ny olana momba ny famonjana ara-drariny misy amin'ireo voafonja no misazy sy mijaly mandritra ny taona maro tsy misy fitsarana tsy manderaka ny tokony ho izany koa ny fitsarana avo na ny haute cour de justice no ny sakana avy amin'ireo maranoisy eo nivony antenimera am-pirenena no tsy pihiny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ihany koa ny famonjana tsy ara-drariny ny Jean Lus izay voapanga ho niditra nitsokosoko tao amin'ny tranokala ny Seni tao ihany koa ny fisamborana tsy ara-drariny ireo nijoro tamin'ny tsika fotsy ary ny tanora iray izay voasazy no ny fanaovana pouce vers le bas teny bypass manamafy izany ihany koa ireo fanamariana iraisam-pirenena samihafa toy ny Freedom House izay manamarika tamin'ny taona 2022 fa mora very no ny tsindry politika sy ny kolokolo ny fitsarana malagasy
ny tsikera ihany koa ny Amnesty International ny amin'ny fitsarana amin'ny tanila tsy ara-drariny manitsakitsaka ny zo mbola tsy mameloka. Ary ny fanamarian'ny département américaine tamin'ny taona 2022 izay nanasongadina ny fampiasana fitsarana ho fitaovana amin'ny fanerenan'ny mpanohitra ary nisy fisiany fepetra manan-kery amin'ireo rarakolikoly. Mampiseho fitaka sy fahadisoana goavana araka izany ny fanambarana nataony Andry Rajoelina ny 8 septambra lasa teo ho ny Flora Valomanana. Tsy ambara fotsiny ny fahaleovantenan'ny fitsarana fa ampiariny. Nogezan'ny fahefana-panatanteraka, nohitsakitsahana lalam-panorenana sy ireo fifanarahana efa nekena teo anatrehan'ny sery iraisam-pirenena nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina ho ny fanamafisana. Manameloka tanteraka toy zavatra eo araka izany ny Flora Valomanana amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy ary miantso amin'ny fahamarinana sy ny fananjanan'ny fitsarana amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny raharaham-pirenena izay ihany mitaky ny sina fanadiadiana tsy miankina momba ny arabola manara-maso ny dolara tsirairay sy mamantatra ny mety ho fanodikodinana tsy maintsy atao izany fanadiadiana izany mba hanamarinana ny fampiasana ny miliara azon'ny Madagasikara tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI nanomboka tamin'ny taona 2012 raha ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika ny izany famoam-bola tsy misy mangarahara dia midika fankatoavana ny aiziny sy ny fampantrana ny malagasy hoy ny fanamafisany. Ny trosa $1 miliara Madagasikara nanomboka ny taona 2012 kanefa ny vahoaka malagasy mantra noho ny tamin'ny taona 1700 fanampanazavana. Nahazo fampindramam-bola mihoatra ny $1 miliara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena i Madagasikara hatramin'ny taona 2012. Natao anarenana ny toe-karena, hanamafisana ny fitantanana ary arovana ny marefo izany vola izany. Kanefa ankehitriny, manitra kokoa no tamin'ny taona nahazona ny fahaleovantena ny malagasy ho ny Flora Valomanana marika tao anaty fanambarana ny taratasy nataony androany. Firenena tokana tsy ao anaty ady Madagasikara nefa mba nohony tamin'ny fahaleovantena ny fidiram-bola. Manapofo izany ny taremarika. $27,000 ny ari-karena isam-batan'olona ny taona 1700 ary tafidina aty amin'ny $5,700 tamin'ny taona 2012. Efa mihoatra ny $700 malagasy miaina amin'ny latsaky ny $2.7 isanandro. $2,700 amin'ny ankizy no mijaly amin'ny tsy fanjarian-tsakafo maritra ary manodidina ny 50 isaky ny zazateraka arivo ny fahafatesan-jaza. Tsy manana rano fisotro madio ny ampatelon'ny mponina ary mihoatra ny $700 amin'ny faritra eto amin'ny nosy no miaina fahatapahan-jiro matetika. Ao amin'ny fanabeazana, ankizy manodidina ny 2 tapitrisa no tsy ao anaty rafitra fanabeazana raha ny tatitra trany. Tsy mazava ny fifanarana amin'ny angovo sy ny solika. Tao amin'ny fatiantoka tsy akato amin'ny jirama, $100 tapitrisa no very tao anatin'izany. Tsy fanomezana ity $1 miliara ity, trosa ary ny vahoaka no amerina azy amin'ny alalan'ny etra mavesatra. Voaitsakitsaka ny fehezan-dalana momba ny mangarara ny teti-bola. Tsy mangarara ny fanampiana ara-bola sy ny trosa. Tsy norarahina noho ny tsy fampiana vokatra sy sapaitenana ihany koa ny rafim-pitantanana sy ny ady amin'ny kolikoly ny taona 2012 ho ny fanamafisana ny Flora Valomanana. Manginy fotsiny tsy fisian'ny foto-kevitra fiarovana ara-tsosialy izay maika mampitombo ny fahantrana ny fanavaozana. Mifanohitra tanteraka amin'ny fenitry ny FMI ireo tranga ireo ho ny fanamafisana. Manao antsoavo ny sina fanadiadiana arabola tsy miankina na audit forensis manontolo izay manara-maso ny dolara tsirairay nampiasaina sy mamantatra ny mety ho fanodikodinana. Izany no atao dia mba hanamarinana ny fampiasana ny miliara nanomboka tamin'ny taona 2012. Tsy misy na dia $1 aza azo omena raha tsy misy mangarahara hoy ny Flora Valomanana marika. Ilaina araka izany ny famoahana ny fifanarahana momba ny angovo sy ny solika, ny famantaran'ireo tena nahazo tombony tamin'izany ary ny fanaraha-maso tsy miankina ny fampiasam-bola ny jirama. Miantso ny amin'ny tokony hanaovana laharam-pameana ny fiarovana ny mponina ka handefasana ny famatsiana ara-bola avy amin'ireo tetikasa tsy misy mangarahara ny tenany ho any amin'ireo tetikasa ho an'ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fiarovana ara-tsosialy. $1 miliara ny voalaza nefa tsy misy famatsiana rano fisotro madio, tsy misy jiro, tsy misy fandriampahalemana, tsy misy fampianarana mendrika. Mbola mijanona eo hatrany ny trosa hoy ny fanazavana. Ny vahoaka malagasy no andoha izany ho ny fanamafisana. Ny fitohizan'ny famoahana vola tsy misy mangarahara dia midika fankatoavana ny aizina sy ny fampahantrana ny malagasy.
manoloana ny tatitrana nyvoaka ny tahirim-bola iray sampirenena sy ny banky iray sampirenena ny lazana fa tsy mifandanja ny vola mivoaka sy miditra eto Madagasikara dia nanao antso avo ijoroany solombavam-bahoaka ny filoha lefitra eo anivony antenimieram-pirenena avy amin'ny fanoherana fevriana ara-potoana ny volana oktobra ho avy izao ho isy teny Randriana Soloniaiko ka mandritra izany no tokony amerenana ny fandiniana ny lettre d'intention nosoniavy ny fanjakana malagasy tamin'ireo mpamatsy vola. Germain Nomezanary mbola avatsara. Naneo ny fahavononana anampy any Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena toy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena. Tatoato dia niantso fifantohana manokana izy ireo tamin'ny alalan'ny fanamariana mazava fa tsy mahasana ny fandaniana ataon'ny fanjakana ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Midika izany fa mihoatra noho ny vola azo amin'ny alalan'ny etra, ny aba sy ny maro hafa ny vola lanin'ny fanjakana amin'ny sehatra rehetra. Araka izany, tsy mifandanja ny teti-bolam-panjakana na ny déficit budgétaire. Efa imbetsaka ny fanoherana no ny teny, sanglazaina fa mpanohitra bontolo hoy sy teny Randriana Soloniaiko, kanefa izao dia avoaka ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena. Izahay fefa ny teny avy ao amin'ny fanoherana fa ajanona aloha ity resaka politika akapoben'ny fitondrany ity, ajanona aloha ity loi de finance ity fa andao aloha isika handinika tsara ny engagement ny raisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministre ny finance, tamin'ny alalan'ny gouverneur ny banque centrale momba ny lettre d'intention fa betsaka loatra ny zavatra ny fepetra zay tsy mety ampiarina eto Madagasikara, zay tsy ho zaka ny vahoaka malagasy. Tsisy ny eno izahay, ny maro anisa moa nanao nandany amboletra aniny loi de finance ka zao moa voataitra ny fitondram-panjakana, zao voataitra ingay Rajoelina, tena misy zavatra tsy zaka ny vahoaka malagasy betsaka ao. Fa nambarany FMI tamin'ny communiqué zay natao tena mazava tsara. Raha omena noty zany ingay Rajoelina sy ny fitantanana sy ny fitondrana dia aotra. Satria naninona? Satria betsaka loatra ny volan'ny lanina mihoatra ny volan'ny niditra. Nefa fa nampiakariny ny vidin'ny carburant. Fa nanomboka ny hina ny subvention zay makany amin'ny pétrolier. Nefa mbola betraka tao anatin'izay 6 mois zay. Ary nitaraina mihitsy ingay Rajoelina hoe tsy zaka ny vahoaka malagasy. Raha tsy voava aingana ny olany tsy fifandanjan'ny vola miditra sy mivoaka dia isy ako ny goavana amin'ny fiainan'ny malagasy izany. Ary isan'izany ny fidangany vidim-piainana no ny fidirana amin'ny trosa na ny etra vaovao. Fitotonganana ara-toekarena izay ampitombo ny fahantrana sy ny fitokonana ny tanora tsy anasa. Ny zavatra ataon'ny fanjakana ihany anefa no mahatonga izao zava-misy izao. Ny FMI sy Banque mondiale nanova ny fomba fiasana. Taloha tonga dia nanometsaka condition izy. Zao raha kan'ity volana ity. Fa amin'izao fotoana zao tena ianao mihitsy no asainy hoe raha omenay ty vola ty, inona ny zava-fepetra tsy mety ho raisinareo mba handeha amin'ny tokony ho izy ty vola ty ary hitondra fampandrosoana an'ilay firenena. Zay no atao hoe lettre d'intention, engagement io. Ko satria te hazo vola ingay Rajoelina sy ny firongony de natao daholo ny fepetra rehetra namonoana ny malagasy. Io midofotra miridrina, zay izy vao mitoreo, zay izy vao mitaraina, zay izy vao mitomany eo anatrehan'ny FMI sy Banque mondiale hoe tsy zaka ny vahoaka malagasy le izy. Ray zay. Tao anatin'ny communiqué zay nataony FMI tena mazava tsara. Tena mazava tsara mihitsy hoe ingay Rajoelina sy ny gouvernement mandandany vola fahatana. Ataoko amin'ny teny kifo mihitsy aza mba ho hitatsika hoe avy anatin'ny foko le izy. Fefa ny teny an'io foana zahay tsy ao anatin'ny loi de finance ray tompoko io
aza mandany vola amin'io nareo fa tsy voasora tao anatin'ny loi de finance reo fandanindanipona reo mila mandray andraikitra isika solombavambahoaka mila mijoro an'ny vahoaka izay isolona vava ho iatrany ity député ity zay le nitenenako hoe andeha hiverina indray isika satria afaka 10 andro de hiverina ao amin'ny lapa-pirenena andeha hanapa-kevitra isika mba andao retsika hijery ny fahoriany vahoaka malagasy andao tsy oloalovitsika ny fiainany vahoaka malagasy andao ataotsika transparent tena mangarahara mihitsy ty zavatra ty avelatsika aloha ny zavatra rehetra andao ho diniana manokana io a lettre de tension io satria tsy afaka miala tony FMI fanibaiko tsy resaka taratasy fotsiny tatitra ataony FMI sy ny banky iraisam-pirenena fampitandremana mivaingana ho an'ny Madagasikara fa ilaina ny mitondra fanovana amin'ny fomba fitantanana arabola raha tsy te hitsoka amin'ny fahantrana sy ankindoha lava amin'ny famatsimbola avy any ivelany sika ho ihany ny fanazavana mahakasika ny politika ny voka tatoato ny resaka mety ahafahan'ny filoha am-perinasa manao ny feptom-piasan'ny fantelo na ny 3e mandat ireo solombavambahoaka sasany niara-dia amin'ny fitondrana no miantso mivantana na ankolaka ho amin'izany ka mampametra-panontaniana ny maro manonga tena ho manao coup d'état ny samy ao anatin'ny fitondrana raha anova lalam-panorenana ho amin'izany izy ireo ho ny solombavambahoaka sy teny randriana somiako tato-pavaony Germain no menjanary eo amin'ny sariny bola hafatsara araka ny voalazany andininy fa 770 amin'ny lalam-panorenana malagasy nankatoavana tamin'ny taona 14 dia fidina amin'ny fifidianana mivantana mandritra ny 5 taona ny filoam-pirenena azo avozina indray mandeha ihany izany arak'izany indromonja no azo irotsako fidina ny kandida amin'ny fifidianana filoam-pirenena midika ihany koa izany fa tsy ara-dalàna ny fitom-piasana na mandat fahatelo ankoatra izay eo amin'ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-panorenana malagasy dia milaza fa tsy azo atao ny fanovana lalàna fototra toy ny fanalavana ny feptom-piasana ny filohan'ny repoblika na fahafany mirotsaka hofidiana indray rehefa tapitra ny fitom-pitondrana indroa fanonganam-panjakana no lalana ho an'ny mpitondra ankehitriny raha mbola te hirotsaka fanoteliny hoy ny solobavambahoaka sy teny randraina solony aiko raha anova ny lalam-panorenana de tsy azo vaina ny mandany président fa raha hanova ry zareo de tsy maintsy mamorona coup d'état ho any zareo ihany averiko raha hanova ingay rajoelona de tsy maintsy mamorona coup d'état ho any zareo coup d'état amy zareo any fronony zay vo afaka hovaina ny mandat ka aoka tanjona tsara tsika vahoaka malagasy aoka hitanjona tsara isika force rehetra eto miaramila na ny polisy na ny zandary fa tsisy lalana akohatry ny famoronana coup d'état ho anazy ihany izy ihany mamoronana io zay vo azo vaina na lampandreny fa amiko cinéma daholo ireny zavatra ireny ary ho cinéma no atao raha andeha any amin'ny 3e mandat fa zany zavatra zany tena mbola misy baraingo ngeza be satria tsy hijery fotsiny malagasy tsy misy fototra iorenan'ny ara-dalàna ny mandat fahatelo raha manosika ny filoha irotsaka amin'ny fifidianana ho an'ny mandat fahatelo nefa tsy niova ny lalàna dia tena fandikan-dalàna no andikana izany izay manaza ny demokrasia sy ny lalam-pandrenana dia tokony anaja ihany koa ny fetranapetraka ho an'ny fanjakana mirindra ho iatrany ity solombavambahoaka ity mijany eo amin'izay vaovao izay ny filoha am-perinasa ankehitriny no namolavolany ny lalam-panorenana hitondrana ny firenena amin'izao fotoanany izao ho ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo tsy tokony ho izy araka izany no andika izany ho iatrany ity olom-boafidy ity izay tsy zoviana amin'ny rehetra fampanohana ny fitondrana raha naneho ny heviny mazava momba ny fangatana feptom-piasana fahatelo fanadihadiana tsy mitovy fomba fijery ireo député mpanohana ny fitondrana eo ireo mitady fahazahoana fahefana amin'ny alalan'ny mandat fahatelo ao kosa ireo mahita fa fandikan-dalàna izany fikasana izany tsy tena miraina intsony arak'izany ireo vatona sondritry ny fitondrana ao amin'ny anteny meram-pirenena izay everina ho filamatra tamin'ny fanohanana tsy misy fepetra ny mpitondra ankehitriny nambaran'ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo izay anisan'ny mpanohana ofisialy ny fitondrana fa fahadisoana ara-politika ny fikasana ampanao mandat fahatelo ny filoha am-perinasa ankehitriny
tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izany mbola nampindry fampanao lalàna izy ireo ary tokony ho santatra ny fanajana lalàna fa sy falinao rafa manona fanjakana araky ny sasany de hoe miteletely fosiny zany zao ny zavatra tokony sy ataon'izay na misy langaziny mpanao politika namanay sasasasany zao de hoe sahala magname fo magname zavatra sy nangalany filoam-pirenena zany de teneniny aty hoe miosano amina filoam-pirenena troisième mandat azo eritreretina zany fa tokony sy am'izao no avy de tena zany fa satria manjary mandika lalàna zany satria agnatin'ny lalam-panorenana article 663 zany izy nao agnatin'ny de hoe mpe mandat ny azo atao filoam-pirenena mandat eto zay zavatra agnatin'ny lalàna lalam-panorenasika zavatra zay ka de misy ny hevitrehevitra sika hoe sy misy atao ohatran'izao zay zavatra sy tokony déclaré satria anao mpanao lalàna ato anao mpomba fanjakana sy anao misy ny tokony avy de déclaré zay am'izao fotoana zao manjary magname teny maro ho an'ny filoam-pirenena zany misahala amin'ny président république magneriky ny olona manao tena sahala am'izany tsy nidanana teo fotsiny fa naveriny tsotro zao ny zava-nisy ara-tantara ny filoam-pirenena ankehitriny no lamolavolana lalam-pandrenana tamin'ny taona 2024 tsy tokony ho izy indray no andika azy ho iatrany ity député ity raha sy loatra koa anao raha ohatra ka disy mifiaraka amin'le patronao sary mifiaraka amin'ny patron fa ny langazy tokony tenenina filtrena zany fa manjary sahala amin'ny hoe président république nanao lalam-panorenana io ne tamin'ny tete zamity de izy koa zany terenao zany sahala amin'ny hoe nagneriky anao miviolony constitution ataoko tsy mety amin'ny zavatra am'zany fa hoe politique natao hoe azo atao eritreretina zany raha ohatra ka hoe atao discrément le zavatra zay atao politique ahoana ny fomba ahafahany tanterana an'izay zavatra troisième mandat zany quatre mandat cinq mandat magniraky sahala manao hoe anao ambony lalàna tsy fitaovana entina iarovana olon-tokana lalam-pandrenana fa fototra ijoroany ny demokrasia raha tapaina amin'ny tombontsoa manokana izany dia mirotsaka tanteraka amin'ny faravanirafitra isika hoy ny faneho-kevitra raha jerena ity tranga ity dia manam-pirofo fa tsy miraisaina tanteraka intsony solombavam-bahoaka ao amin'ny antokony fitondrana momba ny fihetsiky ny sasany momba ny fitondrana Favao manodidina ny fifidianana olona zava-dehibe sy manan-danja ho an'ny firenena ny andraikitry ny olona ka tsy tokony olon-kolopona na mpitady tombotsoa manokana omena izany fa olona mendrika sy manam-pahendrena mitaky fahitsiana famatorana ary faiza miatrika adidy amin'ny fomba maritra ny asan'ny olona satria mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra politika lehibe ho an'ny firenena izy ireo noho izany dia ilaina ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana olona mba azona antoka fa olona manaja ny asin'ny firenena sy tia tandrazana no lany amin'ny fifidianana ataony 1 Desambra 2024 Narcisse Karazafy niary tanjana no mitatitra ny antsipriam-baovao andraikitra lehibe sy manan-danja eo anivon'ny firenena ny toerana mahalo olona tsy tokony olon-kolopona na olona hikatsaka tombotsoa manokana nomena izany andraikitra izany fa olona mendrika sy manam-pahendrena hoy Gérard Ramamampiona mpandinika fiarahamonina raha ny marina andraikitra saripady sy mitaky fahamatorana ary fahaiza miatrika adidy amin'ny fomba maharitra ny maha olona hoy izy olona manana fahitsiana ary mahalala tsara ny andraikiny amin'ny fanompoana ny firenena sy ny vahoaka fa indrindra tsy mpanangatanana fotsiny no mafisy ny Gérard Ramamampiona fa tokony olona mendrika ara-pitondratena ny olona fa indrindra tia tandrazana sy mijoro amin'ny asin'ny maha-olona sy ny asin'ny firenena asan'ny lolo zany aloha araka izany teny zany dia manana andraikitra lehibe zany indrindra amin'ny resaka fampivoarana mianga amin'ny commune any ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernement ka tsy hoe olon-kolopona zany aloha fa tokony ary tena zavatra tsara aloha hoe fidina dia ny hirariana moa dia ny efa hiratsika hoe mangarahara madio andraisanrehetra anjara iny moa hira iny zany fa mba tokony hoe ho tanterahana tsara araka ny tokony izy zany fa eo amin'le hoe critère ny olona hoe lolo zany dia ataoko hoe olon-dehibe zany olobe zany eo amin'ny tansin'ny firenena olona manana maizy azy manana fahalalana sy ny fahendreny zany mendrika ho adjaina sy ho toaviny zany eo ananivon'ny firenena ray manontolo nivon'ny fiarahamonina ka zay mba anjarantsika koa zany dia efa mijery tsara n'izany ko hoe izany tena olona sahazan'izany olona tena mendrika n'izany zavatra zany zany toeran'izany fa raha olona ohatra hoe raha tamin'ny tsy mbola mpianatra no misy ny hoe manangan-tanana fotsiny tany amin'ny tesainky hoe atsangano ny tanana dia manangan-tanana fa ny atao hoe olona tsy olona
fanangatanana fotsiny zany fa olona efa mieritreritra mahalala tsara ny hasiny sy ny hasombahoaka sy ny hasom-pireneny zany ny andraikany sy ny andraikitry ny vahoaka sy ny zavatra tokony ataony dia zay ny tena mba zava-dehibe hoe mba tena olona afaka mijoro afaka maneho ny heviny sy ny fahendreny amin'ny fomba fitenina sy amin'ny fitondran-tena sy ny fomba fihetsandray manontolo ahitana an'izany hoe loolona tokoa zany dia zava-dehibe ny fanadiovana ny tokotanym-pifidianana loolona satria manampy amin'ny fanapahan-kevitra politika lehibe eto amin'ny firenena ny loolona raha tsy ahivina dia efa nankatoavin'ny governemanta ny anatanterahana ny fifidianana loolona eto Madagasikara ny 1 Desambra 2024 avy izao. Tsy azo antenaina ny fifampidiniana sy fananganana gouvernemanta iraisany araka ny vinavinany PAM raha mbola manao be marenina ny fitondrana ankehitriny hoy Christian Taber. Tsy misy vahaolana ho azo amin'izao antso sy fanambarana amin'ny CCS izao fa ny etsy-bahoaka irery ihany sisa no anaitra ny fitondrana amin'ny fitiavana fahefana. Raha tena hisy fikeonam-pirenena marina hoy ity mpanao politika ity dia tokony andray anjara avokoa ny mpisihatra ara-politika rehetra indrindra ireo filohampirenena teo aloha ary tokony avoaka avokoa ireo gadra politika mba hisiany fifamelana tanteraka eto amin'ny firenena araka izao tati-baovaon'ny Narcisse Karazafy sy ny ari-tanjona izao. Mety azo heverina amin'ny apahany ny hevitra roa sy ny vondrona telo tota omaly hoy ny mpanao politika Christian Taber. Iaraha mahita hoy izy ny fanaovan'ny fitondrana be marenina ka kelikely ihany ny finoana hoe iainy ny vondrona telo tota na ny PAM ny mpitondra miantso fifampidiniana sy fananganana gouvernemanta tenerana manko ny PAM. Tsy misy afa-tsy ny etsy-bahoaka irery ihany no anaitra ny fitondrana manoloana ny fitiavana fahefana raha mbola antso sy fanambarana amin'ny CCS dia tsy ahita-mbaholan'izany. Ny fanoerana raha teo tsy mila seza ary tsy mila miara mitantana amin'ny fitondrana hoy hatrany Christian Taber nanamafy. Fa le fitondram-panjakana ane manao be marenina zahay ane raha mitaky an'io averimberiko tsy hoe fatahorana anareo miaraka ame basinareo sy fanangambolanareo fa agnanay mba tsy siny esakoriky zay vao mody ifakatia eo zay vao mody ifakataotra eo ifagnajagnaja eo fe tsarambela tsy zany avaty amin'ny atokitany Madagasikara amin'ny mahaserenina anazy zany ekeko zay amin'ny ampahany fa izay raha vao tsy misy contestation misy mouvement populaire mienjagny sara atsika etoa zay vao manery an'ireo fitondram-panjakana reo zay vao hiditra am'izay reo raha hiditra am'izay reo zany tsy alaala fosiny eo zay aloha zany de misadressy amin'ny voaka malagasy eo zasy anao isiky zao miara-mirona zay reo vao manaiky ohatrany nanaovantsika ny barea regny tsisy olo voasambotra zany raha ohatra ndraiky satria isakelalela tragno agny miaramilany efatra arivo avao na 10,000 sy 2 aligna avao na 10 aligna izy total ny Madagasikara asika efa firy ka hoy zao hoe soe magnentagna asika anao zavatra tsy mety aho eto fa rehefa tsy fampieno araky ny vondrona PAM resagny io engane mba iréussir io de zay fa na izany na zany koa ny vondrona PAM eto de manao antsoavo ihany koa misy kafanareo velibelary kokoa fa misy tsampy ao misy vondrikery tokony mbola atsona ao iarahagnano an'izay dialogue ho an'ny fanamrana raha ny tena izy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra dia tokony ny filohampirenena perinasa no miantso fikaonandohan'ny-pirenena maloana izao krizy maro lafy misy eto amin'ny firenena izao. Raha tena ray aman-dreny marina izy raha miantso ny fikaonandoha ny tenany dia tokony mandray anjara daholo ny mpisehatra ara-politika rehetra fa indrindra ireo filohampirenena teo aloha mba hiaraha mitady vahaolana ho an'i Madagasikara. Manova déclaration officielle ho an'ny nation zany hoe noho ny crise efa mirehitra mena daholo ny tableau rehetrarehetra dia mampiantso anareo ao anatin'ny isan'izany aloha voalohany indrindra sipiako eto misy filohan'ny repoblika zoky be eto roa be zao dia ao ny filoha Marc Ravalomanana zay fondateur ny SADC tokony tany alohan'ny SADC io zavatra io dia efa tokony napetraka zay zavatra tokony mba mifagnaja aloha nisy koa teo fivoriana vao vetivety teo iraisam-pirenena regny dia mba regny zany tokony ho atsona zany regny olo regny mba angalagny heviny dia mba misy kapezima ao koa ny filoha razonnaire mampianina ao ny pombazy reo ao daholo koa zay rehetrarehetra ty ao zany vondrona PAM zany ao vondrona panina koa zadigno panina FFKM zany rehetrarehetra zany mila misokatra asika manao dialogue fa sy mila miferme za mifagnilikilikeka karaha za mijery tavan'olo fa managna filoha pirenena teo aloha anankiroa tsika dia ny filoha Ravalomanana zokony indrindra afaka mandrindra sy mandamina zany manana leadership mazava tsara ho amin'ny fandaminana amin'izany satria hainy io resaka dialogue ny processus ny apaisement ny politique io dikany mila miara-mirona tsika fa aza mbola mifangifikify koa raha ihany ny tina raha ihany tsy tafavoaka eto tsika no tsy ahivy ny Christian Taber ihany koa fa raha misy olona tsy ahatanteraka ny feptom-piasana fahatelo ho an'ny filoham-pirenena dia avy amin'ireo mpiaradia aminy ihany satria efa maro amin'izy ireo koa no miketrika hirotsaka ho fidiana
filohan'ny pirenena fitaka ny fisisihana iroso amin'izany ho iatrany izy nanamafy sagneky an'izany troisième mandat zany ary raha misy ny tsy ahatanteraka an'izany troisième mandat eritreretiny zany de izy sambizy ao izy sambizy ao eto ane samy mahay zavatra daholo fa tsy mbola androany zany Christian Tabera iteny an'izany hoe izy daholo no miketrika izy sambizy agnatiny ao hoe ity ndray zolo gnalefa fa ty mijanona ka anao ndre matao filo aza de matoky loatsy gnefa ndoboloboan'ireo député anao reo hoe troisième mandat fa nareo samy nareo ao misy mifampiketriky nareo ao ary zahay aty koa mba misy mifampiresaka ihany azonao ka dikan'izany aza miditra amin'izany ianao fa tena danger ho anao zany fa surtout danger ho an'ny firenena zany amin'ny tsy filaminana eto raha natateraka fikaonandohan'ny pirenena misokatra ho an'ny rehetra ho iatrany fanazavana dia mila avoaka avokoa ireo gadra politika rehetra tamin'ity fitondrana ity mba isiany fifamelana tanteraka ho iatrany Christian Tabera. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray fa za mody miadiny samy ao anatin'ny fitondrana momba ilay fanotofana tanimbary Etsilaniero ho ny filoham-panjakana teo aloha Rakotovarivo afihetsika izay mifanipaka amin'ny loha hevitra andiniana tamin'ny fivoriany SADC teto amintsika ihany koa ity ataon'ny fanjakana ity ho ny fanazavany ambola mampiseho ny mpitondra fa hafa ny lazainy rehefa ny anaty efitrano saingy mifanohitra amin'izany kosa rehefa any ivelany ho iatrany ny fanazavana. Germaine Mejanary mbola afa-tsara. Mitohitra ny fanotofana tanimbary eny amin'ny faritra Laniera raha ny tatitra azo amin'izao fotoana izao dia mahery ny 270 hektara amin'izao no efa tototra araka ny fanamarian'ireo mponina. Ity fanotofana ity izay mampanontany tena ny maro manoloana ny ara-dalàna sy ankoatry ny mahatany fambolen'ny mponina izany. Nandray anjara tamin'ny fivoriana antampony ho an'ny fikambanana afrikana tatsimo na ny SADC Madagasikara voatsela ary isan'ny noirairaina nandritra izany hoe fanavozana ny fambolena ho fampandehanana azy olo aran-tsakafo sy asa saingy izao sahady no ataon'ny fanjakana na lay ataoko hoe le zavatra noentina anatin'ny SADC tamin'izao fotoana izao ary io resaka sécurité alimentaire io dia ahoana ny sary avoaka an'izany zay ve no ataonao tsy ampy ny vary eto amintsika ny tanimbarin'olona maro totoranao zay zay koe aiza ary ty politika mpanjakana ty fa vo eo tsika ray volana lasa zay ny manao politika na hoe sécurité alimentaire tany amin'ny CEO itsika zany ny resahana nefa ny zavatra ataonao vo mitodika lamosiny reny olona reny de fanohitra amin'izay potehinao ny fitaovam-pamokaran'ny olona ahafahany maleo tena ara-tsakafo de inona zany ny tianao atao eto amin'ity firenena ity ho an'ny olona angazy vina angara-petraka ao eo mavelona olona iny anaovanao fety ao lalana katovoa zany tsy makany amin'ireny olona reny ary zany nanajanona azy 2 fois mba tsy isiany zavatra ohatr'izao de fanarana tamin'ny olona nareo fa nahita gidrigidra teo tsy nahita an'izany ianareo fifanarana man'olona eo hoe reo olona namboatra arabe tsika fa zao ny antony zao ny antony de ahoana ary jereo fa betapeny le rehefa akaiky ny tonga ery amin'ny base ery amin'ny lohan'ny vato eo betsaka ny tranon'olona teo fa naisaka tarianana tary misy tanimbarin'olona ne lasa teo fa fandresy lahatra de mba zay marimaritra iraisina aloha ny atao satria fitaovam-pamokaran'olona io tanin'olona amokarany amelomany ainy manampy ny ataoko hoe nitolotra anatintsika mirehare Madagasikara mirehare enao tsy manamboatra tanimbary ho an'olona na ray metatra carrière fa be resaka fotsiny nefa mba misy potehinao araka ny nambaran'ny solom-bavam-bahoaka sy teny irandrena solony aiko dia tsy simbola nandalo sy nodiniana teny anivony anteny mera-pirenena ny momba ireo tetikasa mahakasika ny Laniera anisan'izany ihany koa ilay antsoina hoe Lakiarivo sy ireo vina ara-panorenana hafa eny antoerana misy zavatra tsy mazava momba io fanotofana io hoy ny fanazavany de misy zavatra tsy mazava ao ambadika fanontaniana mipetraka iza avy aiza ny vola anovana an'io zavatra mbola tsy voavaly firenena eto ny resaka avy aiza ny vola aza vao vaoka malagasy hoeto amin'ny antemera-pirenena zany zavatra zany ray zay iza no ambadika io projet io ho aniza io zavatra io efa mandeha mako ny resaka any ho anizy io ary eto izahay no miteny hoe zany resaka vila zany tsy atao ho an'ny barea zany fa ny tena marina de zao koa satria fa fantatry ngairajoely fa hisy fanoherana avy amin'ny vahoaka io zavatra atao io de natao ny fitaovana ny vilany barea hafana andehanany projet io zay ny tena marina
zay ny tena marina natao ny fitaovana ny vilany trano vilany barea handehana ny projet satria fantanya matahotra izy raha oentina any amin'ny antemera-pirenena io projet laky ny arivo raha oentina any amin'ny ina moa anarate ampahafatara mivoaka malagasy ny mombamomba ny atsipriany ny vola izy no ambadika io izy amin'ny finansiany io zany rehetra zany atahorany gairaduel de ampiasainy hoe mody homena vila amin'ny toeran'io ny barea zany afanitofan'io am'izay voaka malagasy tsy taitra ka io mo safidy ihany ny atsika ka aleo mampifanaraka ny teny sy ny asa ny politika sy ny zavamisy raha teo tafarina sy ahatratra ny tanjona iombonana isika amin'ny mampikambana eo amin'ny sadek hoiatrany ireto mpanao politika ireto ivadika pejiny sosialy kosa isika atao anatin'ny ireto fanadiadiana manaraka ireto mbola olana goavana eto amintsika ny fatapanjiro na dia efa betsaka azy ireo fampanantenana ny amanjana nomboka ny taona 2024 izay nanaovana fampielezan-kevitra tsy olana ara-teknika fotsiny izy io ankehitriny fa efa midona amin'ny fiveloman'ny olona ny fahasalaman'ny toe-karena ary ny filaminam-bahoaka fanontaniana petraky ny maro adeny hoe tena mandray andraikitra ave ireo tompona andraikitra indrindra fa ny mpitondra manoloana ity olana goavana ity mitaky asa maika sy maritra ny zavamisy ho ny ben'ny tanàna lalaka misy vontovorona raha nitondra ny zavamisy ao amin'ity komina ity momba izany Germain Mejanary taiziny aina mitoetra ny fatapanjiro amin'ny faritra maro eto andrenivohitra izay maharitra ora maro isanandro raha tsy indraindray no nitrangy izany teo aloha dia efa mitombo sy lasa mahazatra ankehitriny tsy vita miteraka fahasorenana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina fa miteraka fatiantoka ara-toekarena sy ara-sosialy lehibe ihany koa mihemitra amin'ny famokarana ary voatery mampiasa groupe électrogène na fitaovana mitaky solika lafo midika izany fa mitombo ny fandaniana raha mitotongana kosa ny fidiram-bola raha ho any eto amin'ny komina alaka misy votovorona dia manomboka amin'ny 5 ora maraina ny fahatapahana ary miverina kely amin'ny 7 ora sasany maraina miverina indray izany fahatapahana izany ny antoandro manomboka amin'ny 2 ora ary tsy miverina raha tsy amin'ny 4 ora riva raha tapaka tanteraka izany ny alina tontolo raha tsy amin'ny 3 ora maraina vao miverina raha ny fanazavana ny alina moa iny zany efa tapaka raha teo mandra-parain'ny andro dia menimenina moa ny vahoaka malagasy ny vahoaka indrindraindrindra eto amin'ny faritra alaka misy votovorona amin'izay fahatapahan-jiro zay satria be dia be ireo zavatra fiarina zay tena hoe tsy mandeha amin'ny laoniny intsony sahirana ny vahoaka amin'izay fahatapahan-jiro lavareny zay ny rano ihany koa dia manarak'izay ihany koa satria raha vao tapaka ny jiro ety amin'ny faritra misy anay ety dia tapaka ihany koa ny rano eo moa ilay groupe électrogène zay napetraka teny votovorona mikasika an'ilay rano mba hoe amatsiana herinaratra ny pompe manosika ny rano eny amin'ny faritra votovorona iny fa nanontany tompona andraikitra aho dia milaza fa indraindray tsy tonga ny famatsiana ara-tsolika dia izay no mahatonga n'ilay fahatapahan-drano ny ety aminay moa raha mahafantatra fa misy an'ilay université polytechnique votovorona io dia mba mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana mba ahafahana mahazo an'izay famatsiana rano ara-dalàna io ihany koa ny délestage satria ny mpianatra moa raha mahalala rehefa tapaka ny jiro dia mety nandalam-be ny mpianatra maneho an'izay tsy fahafaliany amin'izay fahatapahan-jiro zay satria ao anatin'ny examen ao anatin'ny fianarana no tapaka ny jiro dia sahirana mpianatra ao anatin'izay ka manainga ny fitondram-panjakana mahafarak'izay aingana ity fahatapahan'ny jiro lavareny ity tsy ny fiarina ihany fa mikaso hatramin'ny asa-panjakana eo anivon'ny komina no io olana io ho iantrany ny fanazavana misy ny fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro saingy noho ny fahatapana lava loatra dia tsy maharaka izany ho iantrany ny be ny tanàna eo anivon'ny komina moa dia mampiasa izahay amin'izay herina amin'ny énergie solaire izay mba ahafahana mampiasa sy mampiodina amin'ny ampahany ny machine ao anatin'ny komina dia nefa ihany koa nefa tsy maharaka izay satria dia lavalava le fahatapahan-jiro dia
tsy afaka manao ninina ny commune anatin'izay betsaka ireo service izay averina fotsiny ireo mpanjifa noho izay tsy fisian'ny herinaratra izay. Maro amin'ireo mpampiasa vola vahiny no mila antoka amin'ny fahatomombana ny fotodrafitrasa indrindra amin'ny herinaratra voasay mivelatra amin'ny famatsim-bola sy ny fampiasam-bola ny famoronana asa saingy izao ny zava-misy arangovo eto amintsika. Efa mandeha indray aloha izany ilay fampanantenana momba ny 500 megawatt saingy andrasana indray ny toyiny. Eo amin'izay pejiny sosialy izay kosa fa mahakasika ny fampianarana tsy aomby ny fampandrosoana ny firenena raha tsy omena lanja sy fanohanana entina ny sehatry ny fanabeazana izay potika tanteraka eto amin'ntsika ho nisy olombavambahoaka feno Ralambomanana. Miariary zany amin'ny fahasimban'ny toe-tsain'ny tanora sy ny antsana misy eo amin'ny manitra sy ny manan-karena. No mafisiny ity olom-boafidy ity fa tsy maimaimpona intsony ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana anka maro amin'ireo ray aman-dreny no sahirana sy mitady fanampiana ampidirana ny zanany hianatra. Mpianatra 509 avy amin'ny boriboritany 7 no nisitraka kit scolaire avy amin'ny solombavambahoaka feno Ralambomanana sy ny tiky Madagasikara androany mba anamaivana ny vesatra ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Germain no Mejanary Narcisse Karazafy ny Artanjona. Sarotra ny ampandroso ny firenena raha toka tsy omena lanja sy tsy atao lahara-pameana ny sehatra ny fanabeazana ho nisy olombavambahoaka feno Ralambomanana mibaribary eo anivon'ny fiarahamonina ny fiatrekan'izany any ka mahasimba ny toe-tsain'ny tanora sy ny ankizy vokatry ny tsy fanomezan-danja ny sehatra ny fanabeazana. Tsy ho tsarotra velively ny fampandrosoana maharitra raha tsy omena sehatra sy fanohanana ny fanabeazana ho hiatran'ny fanamafisana. Tadidio fa be ireo ankizy tsy lasany an-tsekoly, be indray aman-dreny tsy mahavidy fitaovam-pianarana nefa tadidio zany firenena tsy manana olona mahay zany dia sarotra ihany ny ampandroso an'izany. Raha fijerevana ny fampianarana manokana eto Madagasikara mihitsy nijerentsika tsy dia tena lahara-pahameh ampitondra izany fanabeazana izany. Ahoana moa ny ataontsika hampandrosoana firenena raha tsy any fanabeazana fototra ny iangan'ny iangany izany hoe fampandrosoana firenena izany. Minimum mba tena hoe mba any lohatsika amin'ny fonsa ho an'reto zanatsika reto tsy hitanareo fa simba avy ny fiarahamonina simba ny toe-tsain'ny tanora indrindrindrindra amin'izao fotoana izao ka any izay fomba efa fanaoko isa-taona dia any no mijery rehefa amin'ny andro fidiran'ny mpianatra ohatr'izao miezaka manao izay kely vita fa mino fa mahavita izay mba vitany amin'ny fanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Mibaribary ny antsana manasaraka ny mahantra sy ny mpanan-karena ho hiatran'ny fanazavany. Ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy no sahirana amin'izao fotoana ary vao maika misongadina izany nandritra ity fampidiran'ny mpianatra ity. No mafisiny fa maro ireo ray aman-dren'ny mpianatra eo amin'ny sekolim-panjakana no tonga manao fangatahana amin'ity olom-boafidy ity satria andoavam-bola ny fampidirana ny mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana fa tsy maimaimpona araka ny voalaza ny fanjakana akory. Raha ohatra ka hoentiko miakatra amin'ny borao ambony ao ianao dia ahitanao an'izany fangatahana fampidirana mpianatra. Any EPP resahako misy vola lofony io fa tsisy gratuité zany. Za aloha tsy mbola nahita an'izany hoe gratuité zany. Raha ny olona tonga mangataka fanampiana fampidirana mpianatra nefa ny fidiran'ny mpianatra efa tamin'ny latsinaina dia tena maro dia maro. Tsy mahagagatsika tsony tsy efa be da be ve zay zavatra ny tenen'ny fanjakana gratuite izay teto amin'ny firenena iny tsy nanareo mpanao gazety raha ve tsy efa maheno an'izany foana fa dia anjarantsika mijery hoe za aloha raha ny constat hitako tsy misy gratuit zany na EPP raha ho any resahako fa mbola betsaka misy mitondra le carnet kely hoe tia ny fanampiana amin'ny tsy maintsy mandoa an'ity izay amin'ny fampidirana mpianatra ary tena mampalahelo fa maro dia maro izy ireo. Androany mpianatra manodidina ny 500 eo no nisitraka kit scolaire avy amin'ny solombavambahoaka feno Ralambomanana sy ny antoko tiako i Madagasikara ao amin'ny boriboritany 7 ankizy avy amin'ny fokontany misa 430 mandrafitra ny boriboritany nitondra ny teny fankasitrana ireo ray aman-dreny. Telo ny zanako niditra nianatra tamin'ity dia misaotra betsaka ny folo nasionaly ty mizay dia misaotra betsaka koa ny député feno Ralambomanana satria mitsinjo anay izy mitsinjo anay tsy manana dia fisaorana amin'ny tafotafo nomenay anazy dia maniry any dada koa izay mbola ho tonga eo amin'ny fitondrana hatramin'ny farany.
Aratsy aivina manodidina ny 3 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary ny vola alohan ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana mbola tsy tafiditra ao anatin'izany anefa ny fitaovan'ny mpianatra ka zava-dehibe ny fanomezana toy izao entina hanamaivanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Olana goavana eto Madagasikara ny tsy fitoviany zavatra ianarana sy ny foto-drafitrasa tokony ianarana sy ampiarana ny fianarana andratovina ho ny mpampianatra iray amin'ny sekoly familiana fiarakodia nandritra ny fanadihadiana natao momba ny lozam-pifamoivoizana. Samy manana andraikitra ampianana ny lozam-pifamoivoizana ny rehetra ary miainga amin'ny fotom-pisainana izany ho ny fanamafisana. Varantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny tahiriny. Lalana simba famantarana tsy hita fikorotana ny fifamoivoizana ary tsy fanajana fenitra amin'ny fitiliana ny ara-teknika santionany amin'ireo antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika ireo vokany mitombo ny loza sy ny fahasimbana ara-materialy ny fahafatesan'olona nambara ny mpampianatra familiana fiarakodia eto Antananarivo fa lasa mianatra amin'ny teoria ny mpianatra ka rehefa eny an-kianja dia tsy mahay miatrika ny zavamisy. Ohatra anao zany ohatra zany tsika zao mampianatra hoe dia ty re olona misy panneau stop. Eo mahita an'ity nareo dia naterina malalaka ny lalana dia tsy maintsy mijanona nareo miary lalana malalaka visy havanana zay vao mandeha. Fa firy ny olona manatsy an'izay eny an-dalana. Dia ohatr'izay le panneau koa raha nisy panneau stop koa teo dia raha ohatra ny eto amintsika eto Antananarivo renivohitra dia misy mangalatra ndraiky le panneau stop dia nefa stop ihany ny anarany io na tsisy ininona intsony ary eo. Dia rehefa mampianatra indray ianao zany dia tsy maintsy mijanona tsika fa nisy stop teto taloha. Dia laza ohatrany hoe mitantara angano indray zany ianao amin'izay fotoana izay satria tsisy stop akory dia rehefa mitondra tokoa le mpianatra zany raha pitso raha afaka pitso efa mpamily amin'izay izy dia tsisy ininona hitany eny dia hoan'ny vahiny koa moa zany sy ny olona sendra-mandaly dia tsisy ininona eo dia heveriny hoe priorité à droite io zany raha tsisy ininona ohatra ray fotsiny moa zany izay lazaiko izay. Fa raha izay zao no voaja miaraka amin'le hoe misy parking dia tokony efa manatsara zavatra goavana be zay. Dia nefa izay ohatran'ny sarotra be satria mpivarotra eny fijanonana eny mpividy sy ny rehetrarehetra dia samy manao izay tiany eny daholo tsika rehetrarehetra dia korotanao azy ilay izy. Na dia eo aza izany dia tena zava-dehibe ary ilaina ny fianarana mamily fiarakodia sy kodiaran-droa amina sekoly ho hatrany ny fanazavana. Tsy mitovy ny olona manana traikefa sy nianatra tamina sekoly ka manana fahazahoan-dalana amily. Zay efa nivoizana hatramin'izay hoe mamily am-pifaliana zay ny hitako hoe tena mba hoe lalana akaiky indrindra. Zany hoe na eo ary le fahaizako an'le code de la route dia eo koa le fahafantarako an'le hoe le foto-drafitrasa tsy mifanaraka amin'le zavatra ampianarana aty dia ilaina le fandeferana sy le fankatiavana kely eny an-dalana eny zany hoe iny zany tafiditra ao anatin'le courtoisie au volant. Fa io zany tsy ampy eto amintsika zany dia zay mahatonga an'io satria misy hoe rehefa hoe prioritaire zany dia ka zany mandeha voaderina hoanina tsy hoany dia izay mahatonga an'ireny le hitantsika eny le hoe misy ampanandalana zao dia efa hita fa tsy afaka izao ianao dia mbola makeo ihany. Dia misy koa raha mba mangataka le avaria amin'ny ilany ery na dia atao hoe za raha mandeha aloha dia mampanina raha mba mandeha fa olona ray ahako aloha dia izay indray vao mandeha. Raha ohatra ataoko hoe very 10 segondra na 20 segondra na inefatra na indimy eo mahatonga any amin'izay atongavako tsy dia mandany 3 minitra akory amin'izay. Nandritra ny taona 720 dia 570 ireo olana moiny ainy sy 830 naratra teto Andrenivohitra no ny lozam-pifamoivoizana raha ny antotanisa voarakitra. Mihoatra ny 700 ny olona voakasika ka anisan'izany ireo mpandeha, mpamily sy ny mpandalo. Indray-mbafy eo amin'ny pejiny fanatanjahantena nitondra avy ny voninahim-pirenena ny ekipam-pirenena malagasy ho an'ny taranja baolina kitra sokajy Bary Atranina. Mendrika fankasitrahana izany hoy ny ben'ny tanàna Nalasora Drimera Andriantsoa. Isy araka izany ny fitsenana ireo mpilalao baolina kitra rola ireo izay samy mipetraka eny Alasora Rampitso Tolakandro. Narsiska Razafy miartanjo. Hotsenaina amin'ny fomba ofisialy Rampitso Alahady ireo mpilalao baolina kitra rola mandrafitra ny ekipa pirenena Bariany Madagasikara dia Imam Sosi Tsola izay samponina Alasora amin'ny iray ora no hanomboka ny karnaval lehibe eo amin'ny domaine raha ny fanazavany ben'ny tanàna ka miantso ireo mpikatroka sy mpitia fanatanjahantena rehetra tsy ankanavaka irahina hitsena azy ireo. Izy fanomezana mari-pakasitrahana ho azy mirahalahy ihany koa araka ny fanazavana. Amin'ny iray ora tolakandro etsy amin'ny domaine etsy amin'ny station Total
no fotoanantsika fiangana andeha makivaky an'ireo fokotany roapolo atao anatin'ny commune Lasora itsika ampahafantatra sy ifaly itotorepika misy zany izay carnaval izay ho antsika rehetra zay afaka mitondra fiara dia mitondra fiara ho an'ny tsy afaka mitondra fiara moa zany dia efa nanomana ihany ny commune sy ireo mpitatitra eto amin'ny commune Lasora ny fiara iraisana fa raha afaka mitondra fiara ianao dia izay ny tena tsara kokoa ho antsika mpanao fanatanjahantena rehetra dia manao ny fanaminana amin'ny maillot atsika amin'ny club atsika tsiraray avy isika rehetrarehetra na mpanao basket tsika na mpanao rugby tsika indrindra moa fa mpanao foot dia mba tongotsika miaraka amin'ny maillot atsika raha ohatra moa ianao ka manana ny maillot baria dia tena tsaratsara hoe tongotsika miaraka amin'izay maillot baria zay dia hiaraksika rehetra hitanjozotra manerana ny commune Lasora zany amin'ny fokotany roapolo miaraka amin'ny Mamsoa sy Tsola ary hifarana eny amin'ny kianjany Estmazo Arivo ny lanonana zay izy moa zany ny fanomezana maro-pakasitrahana maro samihafa sy ny fanomezana ihany koa avy amin'ireo malala-tanana maro samihafa atao anatin'ny commune Lasora ho azy amin'ndralahy dia miandranao ny amin'ny lahady zao mba hiaraksika hifaly sy hifanotrona amin'ireo ekipa mahery fotsika raha tsy aivina dia tafakatra tamin'ny dingana famaranana ny ekipa pirenena malagasy tranona 2024 ka ho fankasitrana ireo mpilalao roa izay monina ao Lasora no antony tsenana azy ireo ho hiatrany ny ben'ny tanàna amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena nepalais no nisy vehivavy nitondra firenena voatendry ho prime ministre lehibe ny gouvernemanta tetezami tao an-toerana i Sushila Karki filohan'ny fitsarana tapony teo aloha nanao ny fianianany amin'ny prime ministre azy ny tenany ny zoma teo nanombohan'ny asany tamin'ity sabotsy ity ny fitsidiana ireo ny arambona nandritra ny etsy-bahoaka tao an-toerana fanampanazavana barbelés et des militaires. Katmandou, la capitale du Népal, est toujours sous très haute surveillance. Voatendry prime ministre lehibe ny gouvernemanta tetezami tao Nepal i Sushila Karki telo amin'ny fitopolo taona filohan'ny fitsarana tapony teo aloha izy no vehivavy voalohany nandray anjara tamin'ny fitondrana firenena tahaka izao tao an-toerana andraikitra lehibe ho samy niaraka izany ny fanarenana ny fireneny taoriany ny fihetsiketsehana tao Nepal izay nahafatesan'olona misy 150 farafahakeliny tranga izay goavana indrindra hatramin'ny taona 20 tany an-toerana mitoy ihany koa ny fikarohana ireo voafonja tafatsoaka misy 3 sy 2 sy alina raha toka efa misy anarivony ireo tratra raha ny fanamafisana nanao ny fianianany amin'ny prime ministre azy ny tenany Omar Zuma taorian'ny fandraisan'ny fahefana nitsidika avy hatrany ireo naratra nandritra ny hetsika nahafatesan'olona maro ny fiandohan'ny herinandro teo ny tenany efa voafeny tafika sy ny mpitandro filaminana no Nepal ary miatra ny lalàna tsy ahafahana manao fihetsiketsehana intsony niverina tanteraka ny filaminana ary manomboka tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ao Nepal taoriany nahazoana prime ministre vaovao efa niverina ihany koa ny Facebook ary ny YouTube ao an-toerana araka ny toromarika ity prime ministre vaovao ity dia noravana ny parlemanta nepalais ka hisy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 10 martsa 2022. Pourquoi y a-t-il autant de colère ici? Les médias internationaux pensent que cela est dû à l'interdiction des réseaux sociaux, mais non. Teny vaovao avy any ivelany tombokilasy tongovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray tombokilasy tongovavy veloma tompoko